misotranao zay ray satria ianao dia mihaino vavaka, ianao dia Andriamanitra mpamaly vavaka, ianao dia tsy Andriamanitra lalintalofana fa tena mihaino anay ianao. Ka amin'ity androany ity iray dia manokatra ny aminay rehetrarehetra izay, manokatra ny fonay rehetrarehetra izay endry misotranao izay satria fantatray fa ianao dia mijery anay, fantatray ihany koa fa ianao dia hitondra zava-tsoa anay amin'ity androany ity. Mankasitraka anao izay satria na dia hiala eto amin'ity toerany ity ary ihany koa izahay dia fantatray fa mpandresy izay amin'ny ladana rehetrarehetra izay andehananay, mpandresy izay manoloana ny fahavalonay, mpandresy izay manolo ny aretina izay fady misy amin'izao fotoana izao. Misotranao izay satria ianao no miaro anay, ianao no miaro anay, ianao le vatolampinay, ianao le batery fiarovana mafy ho anay, ianao le miaro anay amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny tananao dia mitantana anay amin'aizanaiza andehananay, ary ny vonelatrao no mandrakotra anay amin'ny fotoana sarotra rehetrarehetra. Ka ninona fitaovam-piadiana foronina hamelezana anay dia tsy misy ambinina, tsy misy ambinina izany. Ka misotranao tokoa anay izay ray. Ka amin'ity androany ity izay dia tena me voninahitra anao, tena kalaza ny anaranao, tidera ny anaranao izay fa tsara indrindra ray ianao. Halleluja, amen, amen. Mino fa ho tsara ianao, mino fa ho tsara ianao, vony ianao ny idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra. Ary ataontsika ity raha anankiray ity samy amin'ny totorebika ary ataovy amin'ny fifaliana izany, ataovy amin'ny fandresen-dahatra izany ho an'Andriamanitra irery ihany. Samia Madia, Fare Manzicane Simiuva, Samia Tuturebica, Samia Madia, Fare Manzicane Simiuva, Samia Tuturebica, Samia Madia, Fare Manzicane Simiuva, Ni Famda Puni Simiuva, Ni Famelanche, Casimiuva, Ni Chiamane Simiuva. Ni famda kuni simiuva, ni famela kelka simiuva, ni fiava ne simiuva. Avessi che da un andersai. Samia tuture che samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Samiam tuture picchia, Samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Samiam tuture picchia, Samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Ni famda pune simiuva, Ni famela kelka simiuva, Ni picchiava simiuva, Ni famda pune simiuva, Ni famela kelka simiuva, Ni picchiava simiuva. Alleluia, ti chiamo io la tua cama per la semana. A perché fare una fantasia Samia tuture picchia, Samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Samia tuture picchia, Samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Samia tuture picchia, Samia remadia. Fare le mazzicane simiuva, Ni famda pune simiuva, Ni famela kelka simiuva, Ni picchiava simiuva, Ni famda pune simiuva, Ni famela kelka simiuva, Picchiava simiuva. Ti chiamo ora di diffusione per una missa no. Arriva che ma fa la gemma. Alleluia! Alleluia! Mino fa faly ianao anatin'izay fiderana izay. Tiako anao mbola ame voninahitra an'Andriamanitra fonao rehetrarehetra, ilaza hoe hain'ny tompo, eny hainy manao ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Hain'ny tompo
mandamina ny fiainako androany hainy tompo heny ainy ny manafaka misy manjo ahy heny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisiko heny ainy tena ainy ny manao ayaraky zay tiany averitsika hatrany voalohany ary zany hainy tompo heny ainy ny mandamina ny fiainako androany hainy tompo heny ainy ny manafaka misy manjo ahy heny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisiko heny ainy tena ainy ny manao ayaraky zay aneny ainy tena ainy heny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisiko heny ainy tena ny manao ayaraky zay tiany tiako ataonao vavaky zany eny tena hainao tokoa ny rainy manao zavatra rehetrarehetra tsy misy zavatra tsy hainao atao zany na ny zavatra impossible azy dia vitanao manova an'izany no possible ka zandrina ny anandratana ianao amin'ity androany ity zandrina no ifaisaorana ianao satria fantatray fa na ohatrany ahoana adinay dia fantatray fa mivoaka mpandresy foana izay manoatra anao ny mpandresy izay satria manana anao izay mafetsika farany ary zany heny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisiko heny ainy tena ainy ny manao ayaraky zay tiany matoko loatra no tsy andao ay matoko loatra tsy andisy fanantena porfonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoko loatra ianao tsy andao ay zay ihany matoko loatra ianao matoko loatra ianao tsy andao ay matoko loatra tsy andisy fanantena zay natomboko tsy maintsy vitana zay natomboka tsy maintsy vitanao karavako ankehitriny matoko loatra ianao tsy andao zay aminao veritsika irao nafonao rehetrarehetra matoko loatra ianao tsy andao ay
matoky loatra tsy andisy fanantena forofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoa afinao rehetrarehetra matoky loatra matoky loatra anao tsy andahoay matoky loatra tsy andisy fanantena zay natomboko dia tsy maintsy vitanao zay natombokao tsy maintsy vitanao ka tsapako ankehitriny matoky loatra minao fa azonao ponao zany aveanao finao rehetrarehetra ary matoky loatra matoky loatra anao tsy andahoay matoky loatra matoky loatra tsy andisy fanantena forofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoay oh matoky anao matoky loatra anao tsy andahoay matoky loatra tsy andisy fanantena oh zay natombokao zay natombokao tsy maintsy vitanao ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoay tiako anao ataonao vavaka amin'ny fonao rehetrarehetra zany eny matoky anao tokoa zay raha izy andriamanitra matoky tokoa raha ianao zavatra rehetra ty hainao atao tsisy afaka nizaniza mikontestehana zandry fa fantatray fa hainao no manao ny zavatra rehetrarehetra matoky ianao hatramin'izay ary homandrak'izay dia matoky tokoa raha ianao ka tsy atahotra izay tsy atahotra ny arety mandringana izay tsy atahotra ny fafalo izay tsy atahotra na izy izay satria matoky tokoa raha ianao matoky anao tsy andisy fanantena zay lazainao tsy maintsy vitanao ka resy lahatra ao ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoay fetsika farany ary zany matoky loatra anao tsy andahoay matoky loatra tsy andisy fanantena forofonao zany tamin'ny fiainako ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoay oh matoky anao matoky loatra anao tsy andahoay matoky loatra tsy andisy fanantena zay natombokao tsy maintsy vitanao ka tsapako ankehitriny matoky loatra anao tsy andahoay oh matoky loatra raha ianao matoky loatra anao tsy andahoay ray a mianarameriny jesosy matoky loatra ianao andriamanitra eo amin'ny fiainanay tsisy azo arina aminao andriamanitra ngataka fany masina mba ianao me fifaliana ho antsaray amin'izao minitro zao andriamanitra tsy miovy ianao andriamanitra efa namaly vavaka azy tamin'ny fahasarotana tiaka ianao andriamanitra ampatsy azy amin'ny tian'ity indray fa mahatoky ianao izy le nampahery anao tamin'ny anao kivy izy ihany zao mbola ampahery anao izy efa nanasitrana anao tamin'ny fotoana lasa karaha mahatsiaro marary ianao mbola afaka nasitrana anao izy eto izy le nananao tamin'ny fahoriana tamin'ny fahasahiranana izy koa anio amaly vavaka anao zao eto mifanahy masina zao eto mifanatrehany zao tiaka anao ilomano anatin'izany mamerina amin'ny fifalianao izy zao
amin'ny anara-meriny Jesosy. Mamirana fatanao no malina indray, manasitrana, mame fiadanana anao ohatran'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Masotoerana tompoko. Faly-miarabanao moa amin'ity alahady ity indray. Mino fa faly atao fanatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra mahatoky izy. Amen sa tsy amen? Vonina vienao amin'ny fanatitra. Fanatitra sika izao. Tadio tsara fa Andriamanitra io tena tianao sady mahatoky. Tadinao ve le hira nataontsika teo hoe mahatoky izy. Tsika nenay mety manao zavatra tsy araka ny tokony ho izy, fa na izany ary mbola tahiny foana ianao. Zao ny sitrapon'Andriamanitra aminao amin'ny teny ity. Hoy izy hoe diana-karena amin'ny zavatra rehetra ne ianareo. Ten'Andriamanitra ny teneniko izany a. Alohan'izay nefa izy dia mampirisika izy zay mamafy kely ozy izy dia mety ho kely nojinjainy, fa zay mafy be dia be nojinjainy, satria amin'ny Korintiana faharoa faha 5 zany ten'Andriamanitra zany, satria ny tanjon'Andriamanitra dia amin'ilay faha 1 vakiky teo dia anakarena amin'ny zavatra rehetra ianao. Amen sa tsy amen? Sitrapon'Andriamanitra ianao azo ilainao, areto izy anio. Ka fanatitra roa moa ataontsika tao amin'ny fiangonana. Fanatitra voalohany ho an'ny asa fahampandrosoana amin'ny fiangonana, fanatitra faharoa amin'ny fitoriana filazany tsara. Matoky an'Andriamanitra ve ianao? Aina tao zany resahany zany, fanjaranao no mame fanatitra ame voninahitra azy. Tikanao hitsangana ame voninahitra azy sika. Raha eo amy anara-merin'i Jesosy. Sotonao tokoa izay Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miovy ianao, omaly tsy anio ary mandrakizay. Ary mahatoky foana ianao Andriamanitra amin'ny fitahinanay isan'andro isan'andro, amin'ny ataonao amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Fa afaka amin'ny teny ity fany amin'ny masina motateraka amin'ny voakanao ny teninao Andriamanitra, mba hitombo izy, androso izy, avokatra izy, ary anakarena izy amin'ny zavatra rehetra. Anao ohatran'ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazotoerana tompoko. Fa hiditra amin'ny fandarana manahaka isika. Halleluia. Manasanao hitsangana amin'ny toerana misy anao ary hiditra manatin'ny fiankofana antsika mialohany andraisana ny tenin'Andriamanitra. Matoky tokoa izao Andriamanitsika izao, tsy miovy izy, omaly anio ary mandrakizay. Tikanao tena hira amin'ny fonao rehetrarehetra, laza eo matoky anao. Zatra amin'ny farany, isan'andro izy amatsiay hatrany, matoky fonis hatraminy farany. Fonizy namandao ny rehetra, ny fitiavany mahery no reratra, matoky fonis hatraminy farany. Zay anao veritsika matoky, matoky zatra amin'ny farany, isan'andro izy amatsiay hatrany, matoky fonis hatraminy farany. Fonizy namandao ny rehetra, ny fitiavany mahery no reratra, matoky fonis hatraminy farany. Avelitsika ihany izany,
isan'andrianao isan'andry zamatsiary hatrany matoky fony hatraminy farany wafony anao wafony zinamandao ile fitiavany mahery norera matoky fony hatraminy farany renolazainao de marina sy matoky anao hantananao ao matoky zany ao tsy mbola nanary anao renolazainao de marina sy matoky anao hantananao ao matoky zany ao tsy mbola nanary anao renolazainao de marina sy matoky anao matoky zany ao tsy mbola nanary tompo androan'izay dia te hilaza fa matoky anao amin'ny zavatra rehetra ianao le miazona ny zavatra rehetra sady tompony ampitso le miazona ny fiainanay sy ny hoavinay fa ninina mitranga amin'izao fiainana izao sy eto amin'izao tontolo izao izay tena mahaverevitra ny maro mampiasa saina ny maro mampametram-panontaniana izay dia misafidy atoky anao izay dia misafidy hiankina aminao mety tsy fantatray izay avoky ny rapitso fa ny fantatray dia ianao ilay miazona ny rapitso androany izay te hilaza foana tompo fa nahoana dia miankina aminao isan'andro say ianao ny rainay ianao ny mpikarakara-nay ianao ny itokinay androany amin'ity maraina ity fanay masona na iza ao anatin'ny ady sarotra ady tsaina fanamby olana mitambatra nandritra ny fotoana maharitra androany amin'ny anaran'i Jesosy mangataka indrindra fidirana ho atsehatra fidirana ho atsehatra fidirana ho atsehatra na inona fanamaloto mampasarotra ny fiainany tsirairay avy manakorotana ny fiainany tsirairay avy hozononay ny asana roanay hiala amin'ny fiainany tsirairay avy sady tiakanao amin'izao fotoana izao hamotika izay fanamaloto tady anakorotana ny fiainanao ny asanao tokantranonao ny fianaranao ny fanomponao fahasalamanao sy mampasarotra ny zavatra rehetra teo zany ikisaka teo zany hiala
Anaran'i Jesosy. Mizonoko ny asanao Satana amin'ny fiainanay tsirairay avy. Izay mitondra fahasarotana, izay mitondra fikorontanana, izay manome sain-ratsy ny hafa hanimbanay na ny fiainanay. Mizonoko rava amin'ny fiainany rehetra zany, tsy ambinina amin'ny fiainany rehetra zany. Na iza amin'izao fotoan'izao. Zay ataky ny demony tsy mety mijanona rehetra, torako amin'ny afofana masina hitsahatra. Zay fatorany demony rehetra tapahako amin'ny rahan'i Jesosy. Zay mahatonga ny fiainana rehetra mihodinkodina fa tsy mandroso, atsahatra zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satana fitsoro ny fiainana rehetra, mikisana miala amin'ny fiainany, amin'ny fanompoana, amin'ny tokantranony, amin'ny asa, fidiram-bolany, amin'ny fandarana, fahasalamana, mikisana zao. Hafitsoro izy amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamasinao ka ny herinao hidiny, andamina ny zavatra rehetra, oka ny osotrao anenkany tsirairay avy, oka hetsika ny anjely ho anrehetra, amerina ny rava rehetra, anangana ny potika rehetra, hitona ny fahamatsiana rehetrarehetra, anokatra ny varavarana mikatona rehetra, ameny fahitapity rehetra, anjaraka ny valim-bavaka rehetra, meo ny rehetra ny iona amin'ny valim-bavaka, anday ny valim-bavaka, anday ny fitahina, iona ny fahitapity, oka tsisy fototra zay anjarany. Amin'izao vanim-potoana sarotra, aoka izy ho avaly, aoka izy seho amin'ny voninahitra ao, aoka ny tsy manana asa rehetra ananasy, aoka zay efa miasa iroborobo ny asany, aoka avahana izy, aoka hosokafona ny varavaran'ny fiainany. Fantatro fa mahery lavitra ny anjelinao sy ny fananao mihoatra ny zavatra hafa, aoka ny anjely hetsika ao andraitra, aoka ny anjely ny fagagana, aoka miaramila ny Jehovah hiato azy, fanamasoka ny sandronao hindritra androany, anokatra ny ranomasina ao anoloany. Jehovah ianao ny tokonay sy fanantenanay. Zavela tsy aro hiady ireriny tsara avy, fanehoan'ny voninahitra ao sy ny herinao. Tikanao hanomboka aminany amin'ny fiainanao, hitaina amin'ny finoana tsy amin'ny fahasahina, mba arako fa misokatra ny fiainako. Nitrosako rehetra voaloha avokoa, ary ny vola tokony ho tonga amiko rehetra tonga amiko avokoa. Sokatra ny fianaran'ny zanako, androso ny fanompoko, herinandro mpahagagana ho aty herinandro ty, herinandro atongavan'ny fahitapity sy ny fitahina tsy ampozina rehetra, herinandro iroborobony zavatra rehetra, herinandro ny varavarana vaovao ahy. Anjelin' Jehovah dia miasa ao manetsika ny zavatra rehetra, mampamora ny sarotra rehetra, manidy zay varavarana tsy izy ary manokatra varavarana vaovao sy tsara, manakisaka ny fahavaloko sy zay concurrent ratsy rehetra. Herinandro fahasalamana, herinandro mpitahina, herinandro fifaliana. Soda fanamasiny amin'ny fahendrenany, amin'ny tolotsaina, ny amin'ny fidirana tsehatra, tia ny herinandro ny intervention anao, manomboka androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manao lalana ho anay ianao, ary manao fagagana ho an-tsirairay avy. Misy lalana zay no maniny hoa, nasarotra ny zava-misy, izy no mita
tanany fiainako ka isanandro faly ao fijanomana lalana hoa misy lalana zay no manio ahy misy lalana zay no maniny hoa nasarotra ny zava-misy manao lalana hoa izy no mita tanany fiainako ka isanandro faly ao fijanomana lalana hoa ahita lalana ny ane fitra ahita lalana ny ane fitra andeha ampinona fizinona nambara fanao lambava hoay misy lalana zay no mariny hoay nasarotra ny zava-misy manao lalana hoay izy no mita tanany fiainako ka isanandro faly ao fijanomana lalana hoay baboly dia milaza mazava amin'ny Isaia toko 7 io zay lazao amarina fahita soa izy ary nivokatry ny asany dia hoaniny tokoa ambarako fa mahita soa ianao ahita soa anao amin'ny asanao ahita soa amin'ny fandrarana ataonao ahita soa amin'ny fiainam-pitiavanao ahita soa amin'ny fanomponao ahita soa amin'ny fianaranao ahita soa amin'ny sehatra izay misy ianao ahita soa avy amin'Andriamanitra ahita soa avy amin'ny olona ahita soa avy amin'ny olona ambony ahita soa avy amin'ny olona tsotra ahita soa mpitondra fanjakana ahita soa mpitondra fivavahana ahita soa amin'ny alehanao rehetra ary inona ny vokatry ny asan'ny tananao ianao amokatra ny asanao ary inona vokatra ianao sotra indray fanamasa mino anao zay ary matoky ny asanao mahagaga amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mazo toerana isika faly miarabantsika rera tonga eto amin'ity anio ity iresaka kely tsika no any amin'ny hoe tsarovy ny mpitondra anareo ahoana zafady tompoko Hebreo toko 7:10 ka ny andininy 7 sy ny andininy 7:70 Hebreo toko 7:10 andininy 7 sy ny andininy 7:70 dia aveo raisika anay ny Timoty voalohany toko 5 ka ny andininy 7:70 Timoty voalohany toko 5 ka ny andininy 7:70 akitsika amin'ny anaran'i Jesosy le Hebreo toko 7:10 tsarovy ny mpitondra anareo izay fantory ny tenin'Andriamanitra taminareo every ny hafaran'ny fiainany ka arao ny fonony andiny 7:70 manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ho ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona
fa tsy azosoa anareo zany. Timoty voalohany toko fadimika ny andininy fa 17. aoka ny loha olona izay mitondra tsara atao tokony hazo fanajana roa eny indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. iresaka kely tsika vetivety ny amin'ny hoe ny tokony atsarovanao ny mpitondranao, tsy mpitondra mpanao politika nresahako fa ny pasteranao. Voalohany dia Andriamanitra no mampianatra atsika ny amin'ny tokony atsiarovantsika ny mpitondra atsika. Ny zavatra atorony atsika eto dia hoe tsarovo ny mpitondra nareo izay efa nitoro ny ten'Andriamanitra taminareo, evero ny afaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Tsy miresaka olona efa maty Andriamanitra eto hoe tsarovo ilay mpitondra nareo ilay nitoro ten'Andriamanitra eny dia evero ny afaran'ny fiainany, dia ohatra hoe izy le fa antitra iny dia izy maty iny dia mba tady dio. Tsy izay ny resahana fa raha miteny izy hoe evero ny afaran'ny fiainana dia ny manazava an'izay dia le tapany farany ka arao ny finoany. Ny finoana dia fiainana isan'andro, tsy événement tranga io na ndray ataoko hoe zavatra anankiray sendra natao. Efa ny androntsika tamin'ny fito alahady fa ny finoana dia fiainana isan'andro, style de vie io. Baiboly dia mampianatra fa ny oloko marina dia velo ny finoany. Amin'ny finoana ny velomantsika, amin'ny finoana no andehanantsika. Ka raha mampianatra izy hoe tsarovo ny mpitondra anareo, ny zavatra voalohany tiany ho tsarovanao dia ny fiainam-pinoany. Hoy izay nitoro ten'Andriamanitra taminao izy. Dia ohatrany ahoana ilay izy tonga amin'ny teny Paoly hoe nitoro teniko izy sy ny fampianarako dia tsy tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny fanehoana ny hery sy ny fanahy. Dikazay zany raha nitoro ny ten'Andriamanitra tamintsika ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy nitoro teny fotsiny fa niaraka tamin'ny fanehoana ny hery sy ny fanahy. Dia izy hoe tsarovo izy le nitoro teny iny, ohatrany ahoana le nataony. Ny fiainam-pinoany ny tiany ho tsarovanao fa tsy ny vie privée. Ina azafady? Ny fiainam-pinoany ohatrany ahoana ny ainany le izy nitoro teny iny, ohatrany ahoana ny fomba ny ainany tamin'ny finoana. Evero zany zavatra izay hoy izy. Fa raha mamaky ny andininy fahavalona dia izao nitoyany ao fa Jesosy Kristy no tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Dikazay raha iny le ny ainany zavady tamin'ny resaka fanompoana na saiko fiainam-pitiavana na arabola na fanasitranana na tamin'ny asa, ohatrany ahoana le izy dia izay iny saina dia iny arahana. Fa raha manao ohatra le nataony ianao miaina tamin'ny ten'Andriamanitra dia nahita vokatra, dia ilay Jesosy nampahita vokatra azy ampahita vokatra anao. Lazao hoe amen. Be da be nefa ny fiainam-pinoana tsy resaka hoe zavatra ray sy roa fotsiny fa lafim-piainantsika rehetra dia iainantsika amin'ny finoana amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Dia izay zavatra izay ny tian'Andriamanitra voalohany ho tsarovantsika ka ho tafitsika mba hahatonga antsika zanak'Andriamanitra hiaina amin'ny finoana. Satria ianao tonga aty am-piangonana tsy ekônomia nampianarina anao aty, tsy informatika nampianarina anao aty, ten'Andriamanitra nampianarina anao aty. Le fomba fiaina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay afaka tonga anao ahavokatra amin'ny sehatra rehetra izay misy anao any ambadika. Fiainam-pinoana. Lazao hoe amen. Dia tepaka faharoa raha miresaka ny Baiboly hoe tsarovo ny mpitondra anareo dia ry amin'ny andiny fa 17 izy dia miteny fa hozy izy hoe dia maneke azy manohafa azy fa izy no miambina ny fanahinareo. Araka izay tokony ataony olona mbola mpamoahana mba hanaovany izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy ahasoanareo zany.
raha miresaka fahatserovana ny baiboly tsy resaka fahatserovana fotsiny hoe le fiainana tamin'ny finoana fa miresaka ihany koa fahatserovana mba hatonga anao anina style de vie tsara. Ny fahatserovana dia mahatonga ny olona ayaka sitraka. Atonga ny olona anina zavady sarotra ho an'ny olona anankiray ny tena ayaka sitraka raha tsy manana fahatserovana tsara izy. Ary eto a dia te hametraka kely anina fotoana miavaka isika amin'ny 6 décembre izao izay antsoina hoe alahady mipitandrina. Tsy isan-kalahady eto no alahady mipitandrina ary tsy isam-bolana na isaky ny 3 volana indray mandeha ao anatin'ny taona. Impiry zavady izay zavatra everiko amin'ny maharay aman-dreny am-panahy tokony ho ampianarina antsika sy ho fantatsika ary tokony ho lasa toe-pontsika ny atsiaro ny mpitondra antsika. Ary ina zavady atsiaro ny mpitondra antsika izay nampianatra antsika ny tenin'Andriamanitra, izay nitaiza antsika, izay nanolokolo antsika, izay nanoro antsika. Za manokana dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ireo ray aman-dreny am-panahy maro izay namola vola tamin'ny fiainako, nanomboka tamin'ny dada sy mamanay. 13 ans dia efa niomana ho mpiandry tamin'izany, vao antsom-piomana mpiandry ako. Dia nandeha teny ny fiainana niaraka tamin'ny tompo, marina fa nampiasain'ny tompo aho, nanao fagagany, manasitrany, fa ny tena koa mbola zaza ary mbola zaza saina be mihitsy ka ianao vo 13 ans ko. Dia mbola be da be ny tsy fahamatorana. Fa rehefa nandeha teny ny fotoana dia izahay samy rahalahy tao am-piangonana ihany no fampitoana tamin'ny zavatra tsy dia tsara, fa soa fa nisy ny famindram-po. Dia nisy taona izay niverin-dalana, izany hoe nanao ny adalana. Rehefa avy eo dia nisy namako ny taona nanyvavaka indray, verina nyvavaka dia lasa indray nyvavaka. Dia tamin'ny toerana indray tsy tany amin'ny le toerana mpiofana mpiandry antsony indray fa fiangonana anankiray hafa. Tao aho dia nisy pastera indray nitaiza nampianatra momba nyvavaka, nampianatra momba fifadikanina, famangina hôpitaly, fitarihana cellule, petabe mihitsy natoro sy nampianary ny bedesa sy nantsiny. Dia tsy kelikely hatrany hatrany dia ny tombonay dia hatrany hatrany foana. Aty aoriana vao tonga saina hoe raha tsisy olona niaritra, nivavaka, nifady hanina, nanoka tena, nanaiko volavolain'Andriamanitra, notehizain'Andriamanitra, namboarin'Andriamanitra, nandany sitrapony, fahanao ny sitrapon'Andriamanitra mba ho anaho. Mety tsy n'existe samy Bishop Patrick zany, fa mety Patrick hafa mihitsy ny fantatrao. Inona ke ny tiako atongavana aminao amin'izany? Dia rentsika mieritreritra fa ny pastera dia olona tetetra tampoka ty tsy dia natao pastera. Ny mpitandrina dia olona izay nanaiky ny safidy tsy hanao ny sitrapony. Fa raha ny sitraponay reto zavatra hafa mihitsy, tena zavatra hafa mihitsy. Maro tamin'ireo nainga tsy hety hanao pastera fa noho ny fitondranam-bavaka sy ny fikikirana nanaiky any ny farany, nanaiky ny aritry, ny fady hanina, ny sakrifie ny fiainany, mifady hanina mba ho anao. Izay nge tsy mifady hanina ho anay, misy fotoana ihany tsy mifady hanina ho anay, fa ny ankamaroa fifadikanina sy ny vavaka atao ho anao daholo ny antony. Ianao any tsy mifady hanina mihitsy fa mihinana mihitsy ary indimy isan'andro, maraina dia amin'ny 10 dia amin'ny 12 dia amin'ny 3 dia amin'ny 10, indimy tsy telo tsony ianao fa 10. Fato misy olona misy fotoana tsy matory, misy fotoana miaritory, misy fotoana mifady hanina, misy fotoana makantelim-bohatra daina ny an'andro, misy fotoana miaritra zavatra be da be satria mbola ho adinina. Tsy adinina amin'ny businessany fa adinina amin'ny anjara fanompona izay nomena azy, izay tsy iza fa enao. Mbola ho ampamoahana eo anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga n'Andriamanitra amin'ny teny aza mampalahelo azy fa tsy asoanao zany. Mampianatra antsika Andriamanitra mba hatsiaro ny mpitarika antsika. Aza diny fa ny fiangonana andro iorena ny fahamarinana. Izay ampianarina antsika ny fahamarinana tokony ho fantatra. Anantsika toe-panahy tsara mba hitondra antsika tena amin'izay ahasoa antsika amin'ny fiainana. Lazao hoe amen.
be dabe ny zavatra tsara be dabe koa nefa ny zavatra tsy maintsy aretana rehefa fanompona ny resaka tonga amin'ny tenin'ny paoly hoe izay ozy izy dia tsy hoe manaiky fotsiny ny holaniana fa manaiky koa handany zany ny sady handany ny olaniana vonina tsy hoe ny andray ihany fa idepense ara-mokatra anaty posy mba hampandroso sy hampona vahoaka an'Andriamanitra fotoana kosa zao mba mila mieritreritra ianao sy mahatsiaro ny mpitarika anao amen fa raha zao mba teneniko anao raha tanaty fito alady fotsiny fa tsy teny zavatra fa reo olona be da be sitrana reny mona ny teny reny marenana andre reny olona mararomaro sitrana reny ohatrina tokony vidiny reny ny traitement andreny ny amin'ny dokotera ao anatin'ny afrina fanomena Andriamanitra anao mahimaimpony zany satria nisy olona nanaiky hitomantsy hivavaka ao anao any ambadika mba ho ampiasain'ny tompo ahasoa anao ary tsy niteny taminao ny droit ny manasitrana jamba dia zao milina fa nivavaka anao tamin'ny fitiavana mila tsarovana zany tompoko ary tsy voatery fanasitranana fotsiny fa lafin-javatra maro taminareo nefa nandalo zavatra be da be ary mbetsaka ny angravy ary efa sendra tsy voarera ny bro dia vaomay mbola monimonina fa tsy naninona fa niaritra foana ny pastera nivavaka na mpianatra nanoro satria ohatra mitaiza zanaka mitaizanao na dia misy aminareo tahaky ny faray aman-dreny ny antony dia satria zay le iraka nomen'Andriamanitra afaka manana ny safidiny sy ny sitrapony izy fa ny safidy anao zay sitrapon'Andriamanitra ho anao ny antony indraindray misy olona milaza fa ny pastera dia olona tsisy atao ny pastera tsy hoe olona tsisy atao zany misy atao reo afaka manao business zavatra be da be reo fa ny safidy hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary misy fotoana ary zareo tady hitroatra fa sy tonga mavena ty aloha satria maha-olombelona nay dia tady hitroatra hoe ka mila an'izao mila an'izao mila an'izao mila amin'izao dia nao fotsy manisy fefe mandana ary fa hatreto ny limitentsika amen ny antony dia tsotra ho anao ny antony mba hasoanao mba hikarakarana anao lazao hoe amen fotoana zao mila manokana androtsika hatsiarovantsika ny mpitarika atsika fa tsy sanatria etrentsika fa mandeha ho azy amin'izao fotsiny zavatra etra dia resy koa tsika mampalelo atsika lasotrany ny jentrisa tsy mivavaka ny tady hitaizantsika fa avy zany re pastreny reny mararom-boly reny goro reny aiza koa rehefa tsy hitantsony zy atao dia mangatabola indray amin'ny mobile banking e ny vola manany manany ka le izy nisy tsy fatakarana tsy fatakarana ilaina ny matsiaro reo olana ampiasain'ny tompo mba hasoanao isan'ny zavatra tena manahirana amin'ny fiainana dia miara-miaina na miara-miasa amin'ny olona veritadidy tratra ny alzheimer zay ataonao rehetra vetivety dia tsy tsarony sy olona ny tantara tamiko le miasa amin'le mitaiza olona be antitra le efa somary veritadidy reny aiza ny sakafoko dia aterinao amin'ny sakafony ty sakafonao a zao dia lasa le mpitsabo tsy am'fonondra dia mivoaka izy aiza ho a le sakafo ka zangy ao anony nefa sakafo naterina teo aminy io nge sakafonao ay fe vetivety edy lazana izy mivoaka dia mitady zavatra hafa inona le tedaviny le efa mena anazy itika ny olony même manady hatramin'ny ankizy kely ary manao an'izany zao irahanao izy nda nambangalao kely kopy any ambany lasa izy midina eo amin'ny tsasaka nytondra izy dia miverina inona moa le izy teo fa ianao ve mesa tsy meny nda nala kopy any ambany tonga any ambany ndray izy sady varimbarinao izy dia tonga am'le fakana kopy inona moa le alaina eto inona tsara moa le entina teo efa hoe kopy ay kopy inona ny antony
mora very tadidy izy amin'ny fotoana miara-miaina amin'ny olona tsy dia manana fahatsiarovana tsara na ianao kizitombelona na ianao miara very tadidy aminy manahirana miara-miaina amin'ny olona sy mba manana fahatsiarovana tsara sady dia misaotra an'Andriamanitra fa nirahan Jesosy dia manaisitra ny fieritreretana ratsy manaisitra koa ny vesatra nateraka ireo fieritreretana izay avy amin'ny nataon'ny olona na nataontsika ihany koa fa misaotra ny tompo fa tsy mamafa fitadidiana ny rahan Jesosy avelany hijanao na ny fitadidiana ny zavatra ratsy na ny zavatra tsara fa ny esoriny dia ny vesatra le nety le fitadidiana fa le fitadidiana tsy fafany fa le tsaratsiny ny fafany rahan Jesosy ny fitadidianao fa na misy mitranareo rehefa mody rehefa avy eo tsy hitanao atony mivavaka diova amin'ny ranao ny saiko esory daholo zay zavatra rehetra tsy izy re hatramin'ny numéro ny taxi be andehanao 195 moa sa 18 sa 192 dia eo ianao tratry ny Alzheimer eo fa fananian'Andriamanitra ny fahatsiarovana tsy esorina ary ny fahatsiarovana dia fitaovana mahery vaky ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao ilaina ny fahatsiarovana tsara teny le akaikinao tsarovo ny mpitondranao avirena amin'ny fandroana zavady bedabe ny zavatra azoko tantarenanao indrindra mahapasterana na amin'ny takiny ahoana ny zavatra mahafinaritra ao anatin'ny fanompona ary takiny ahoana ny zavatra tena marary ao anatin'ny fanompona fa aloha anao meko satinona vao anaty tenin'Andriamanitra Korotiana 2:4 andiny 5 ka hatramin'ny 10 i Paul no mitantarany anazy eto fa ao anatin'ity tantarany ity dia mpahazon-drala rehetra ity tantarany ity zao ny lazainy Korotiana 2:5 andiny 5 fa amin'ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay dia amin'ny faharetana be amin'ny fahoriana amin'ny fahaterena dikany hoe fahaterena dia pression amin'ny fahantrana amin'ny kapoka amin'ny fatorana amin'ny tabataba amin'ny fisasarana amin'ny tsy fahitatory amin'ny fifadikanina amin'ny fahadiovana amin'ny fahalalana amin'ny faharipo amin'ny famoram-panahy amin'ny fanamasina amin'ny fitiavana tsy mety tsara velatsia amin'ny teny fahamarinana amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fiadian'ny fahamarinana na amin'ny akavanana na amin'ny akavia amin'ny voninahitra sy ny fahafamboninahitra amin'ny laza ratsy sy ny laza soa tahaka amin'ny mpamitaka nefa marina ihany tahaka ny tsy fantatra nefa fantatra tsara ihany tahaka ny fofaty nefa indry velona ihany tahaka izay faizina nefa tsy atao maty tahaka ny ampalelovina nefa faly mandrakariva tahaka malahelo nefa mampanakarena maro tahaka ny tsy manana dia kely akory azy nefa manana ny zavatra rehetra dia izy amin'ny Korotiana 2:1 andiny 7 afa-tsy ireo zavatra ivelany dia mbola misy koa izay mahazo isan'andro dia ny fiahiana ny fiangonana rehetra tanao zany vesatra rehetrarehetra zany sonao tsy metrehatra ny asa paster dia mitory-teny ray alahy dia makaina mandritry ny herinandro tia reo jerevy daholo reo ozy misy fotoana izy ohatry ny olona tsy manankinikinina nefa manana zavatra rehetra tahaka amin'ny malahelo masara mba fantatrao fa tsy ny pastera rehetra no nomen'Andriamanitra ny hanankarena ny antony dia noho ny amin'ny hiraka hampanaovina azy marina tokoa fa ny filazany tsara dia tsy afaka hitatra raha tsy amin'ny fanambinana hoy ny bokin'ny Zakaria satria misy pastera nomen'Andriamanitra mission tsy ho ana tanàna fotsiny fa ho ana firenena ary misy ho ana firenena maro dia ambin'Andriamanitra izy fa misy kosa pastera izay nomen'Andriamanitra mission any amin'ny toerana saridalina any ambanivohitra ny pastera tsy voatery hoe tsy maintsy pastera ny ville rehefa fanahy dia fanahy na ny ambanivohitra misy azy naty amin'ny ville dia misy olana ny rahan'Andriamanitra any amin'ireny toerana sarotra ireny misy dalo ambanivohitra toerana tsy misy zavatra tsara na luxe manam-ponoana le pastera rehefa any fa saingy izao tsy omen'Andriamanitra azy ny ahita le zava-miafina mikasiky ny fanambinana be satria raha tafahoana amin'ny finoana iny dia hiakatra ny fiainany dia rehefa avy eo mety tsara azy ny olana amin'izay anirahana azy hoe ary hito tonga ty hanangona ny arenanay satria ny olana ambanivohitra tsy mila torote momba ny katikatara raha ohatra ka tomobila ny resanao camion ihany ny resaka any dia tapitra atreo
404 basera misy anankiray faharoa izy tsy mila zay 44 anao raha mitena ray sontsodramo mahazo 44 anao tsisy anao amainina amin'izany satria tsy mila an'izany izy ny tambary miangeza ny tedaviny ny isan'ny ombo mitombo ny tedaviny ny dalo tsy hanafika ny fananany zany ny entiny ambavaka ny mpamosavy tsy andatsabaratra amin'ny varina dia misy fotoana izy tsy nomen'Andriamanitra azy ny anakarembe tsotra ny antony noho ny amin'ny toerana sy ny olona ny raha anazy no zany ianao aza tonga dia maika hitsara pastera hoe misy pastera tena reraka tsy reraka izy ka fa io mihitsy ny mission any anona ny raha anazy dia tsy nomena azy le nomena ny sasany so satria manavakavaka Andriamanitra satria amin'Andriamanitra ny fanjakany voalohany dia ny fanan'olona rehefa miakatra ny pastera dia mety mahita karazana pastera be dabe ianao ato misy ohatry ny olona reraka izany misy ny ohatry ny tena hoe tena misy ohatry ny olona hoe tena mpanakarembe izany dia gaga ianao aliza misy pastera tsika ohatra ny reraka kely izany tsy reraka izy ka ny mission ny mahatonga azy ohatra izany satria izay na ny raha ny tompo azy mahainao avy ianao zavady be dabe angeo reo missionnaire tany Amerika sy Angleterre tonga taty amintsika na frantsay zay nivarotra ny trano sy ny fanana ary tonga taty izy voatery tsy maintsy nisy association tany nanampy azy mova izy mahantra tsy mahantra izy fa zay ny mission any voatery metehitra amin'ny fanampiana satria le olona any ambavohatra tsy mila torotemy mampanankarena efa afapo amin'ny fiainana izy any tsy misy salon amin'ny cuir zany raha salon tedavinao dia itsino mivelatra raha ohatra hoe voamiditra ka metrehatra hoe voamiditra tonga dia salon be fitoeram-bary reny fariny ambany efa tambavoatra reo ianao fitoeram-bary ngezandrindrao fa tsy fitoerana salon tsisy miotsina amin'izany anao etrehitra hivatra tenisy naiky any kapaotra dia vita tsisy miasa saina amin'izay tenisinao anaiky tenisy 1 million 250 tsisy narihina an'izany ary izy tsy mahatsiary manitra manoloana anao manao an'ilay izy tsy menatra amin'ny anazy izy aminazy io no mety satria tsisy ilana tenisy anaty fotaka sy ny ampianasan'ombo kapaotra mety amin'izany dia zay ny teneniko anao hoe bedabe ny zavatra iaretana mpanompon'Andriamanitra zay tsy voatery ny fanaraka amin'ny saintsika foana fa noho ny amin'ny zavatra mpanaoviny tompo azy dia ny safidy an'izany izy tsy midika koa nefa zany ny pastera amin'ny villa reny tokony anakarena daholo non misy pastera tsy ho alefan'Andriamanitra ny aparany tany fa Andriamanitra eto ny mission anao Afrika amin'ny faharoa mody ny fahatelo marina izy ny teneniko anao zany tsy hoe tsy mahomby izy amin'izany zay mihitsy ary ny tena mampahomby azy satria zay no mission nomena azy ny olona antsika mantsy variana mampitahatsikitsika amin'ny sasany samy manana mipistany io sy ny hiraka mpanaovina azy terekinao aza variana mampitahatena man'olona ny tiaka tongavana amin'izany rehetra zany dia zao eo anoloana zany fiaretana sy fahafohizantena sakrifisy maro zany dia mampianatra antsika Andriamanitra ny ahatsiarovantsika ny mpitarika antsika fa tsy ny miandry zavatra foana va mpitarika fa mila mieritreritra koa tsika ny mpitondra antsika lazao hoe amen tadio fa ny mpitarika dia tahaka ny ray aman-dreny ianao zao anareo zay manambady amanjanaka dia mora mahazo be ny ty toroteniko ty ho an'izay mbola tsy manambady sy mbola tsy niteraka mety mbola tsy azonao ny toroteniko fa ny ray aman-dreny tompoko tsy voatery hitantara aminao ny zavatra iaretany rehetra isaky ny mody misy fotoana dadanay tamizy mbola niasa sao moa izy efa retraité misy fotoana izy marary fitsy ny teny zany ao izy mandrapa tonga azy tena hita sy tadidiko sady izy tamin'izany zay mbola mpianatra nisy vai teo amin'ny lohaliny dia andeha hiasa mivody be nefa lohaliny tamin'le vai kely dia fa nga mbola andeha hiasa foana nareo ka inona ary no hoantsika inona no hoanina satria ny karamafarany volana andoavana hofatrano jiro écolage sy ny namany karamampanjakany dia tsy maintsy misy zavatra hafa atao mihitra amin'ny valo izy any ampiasana midimy sasany izy miala ao an-trano miaraka amin'ny tehana satria tsy afaka na mandeha taxi be azy satria mampakatra ny tongony tsy possible dia mandady andeha hiasa mirava amin'ny 5 fa 7 alina vao tonga ao an-trano ny antony dia tsotra
le vady amanjanaka tsy voatery hitena aminao fana hoe zao ny aretako hoe zao ny problemako hoe tsy mitaretana mepaky zany tahaka zay koa ny paster tsy voatery tantara aminao mihitsy zay eo ndraiky zao hoe makarimaka tsy voatery ka au contraire vao mahery mampiseho aminao foana salama mahery tsara ambiny nefa tsy fantatro ny any ambadika any tahaka ny ray aman-dreny io raha sendra miady ny ray aman-dreny dia amin'ny efitra fandrina iny dia milamina raha ohatra ka tsy vita ao dia raha riva indray miona fa rehefa miaraka amin'ny ankizy misakafo dia ohatra ny tsisy nininy fa miteraka izy maman le ananana tenena aloha papa io dia le raha dadana mety mbola test fa mine zany asianao manana anazy ka le ana nge le ana le ankizy fa rehefa ana zany fe tsy miseho aminao mihitsy misy gera be tao ambony tao nisy bomba mipoka tao nisy activitra tsakijanona tao feny baly perdu be da be nanidina tao fa rehefa maso izy dia ohatra ny tsisy nininy dia anao mieritreritra foana hoe papa sy maman mifankaty be fa misy tao papa sy maman tsy mifankaty zany nohony aminao fotsiny dia mody mitsika izy tsy azonao angapandretsako dia tahaka izay nany koa ao am-bola misy fotoana akapiseho facture tsaky zany dia ty le volan'olo dahoana hoe ty ka indram-bola ny bancaire vetsika manina raha amidy le zao e fa rehefa miara misakafo tsisy mitantaranao zao amitsika le ana manana tsy saky tena zany ny fantatrao dia misakafo dia ataovy tsara amin'ny fianarana fa izay no antony fiaretana rehetra dia tahaka izany koa ny paster tsy voatery tantara amin'ny hoe kamakaramakara le vola ampigonatsika ke kamakima dia satretsy amin'ny anao tsy voatery omenanao ny détail tsy haiko nazonao diako resa ny tanjona dia tsotra tahaka ndray aman-dreny hoe mba tea hitany zanany izy ialehibe ho tafita mba ho reharehany satria iny fiariteany iny fifaliany rehefa anty izy na tsy misotro ronono azy mahitanao tafita izy dia ampy azy zay ary na hipetrahany ambanivohatra azy ka iverenana tsaka rehefa tafita iny anao mety lasa avocat mety lasa ministra izy ambanivohatra andefasinao kely 2 millions isam-bolana tsy mirarahany zany izy iny zanako iny zay ihany mahafinaritra azy fa tsy haiko hoe tsy maintsy hoentinao amin'ny 4 tsy miasa saina amin'izany izy dia tahaka izany koa ny paster ny fifalinay dia mahitanao mandeha amin'ny fahamarinana ny vavaka ataonay dia mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao ary rehefa tafidinao tonga maray aman-dreny koa ianao fa tsy janona piny foana jesosy nge tsy niteny andana tory filazany tsara dia ataovy piny ny olona rehetra hoy izy ataovy mpianatro ny firenena rehetra inona dika zany hitaizanao mba tonga anao tsy ho tezaina foana koa fa afaka mba hitaiza olona ihany koa misy amintsika ma tsy mety andray andraikitra mihitsy ary tsy mety hitombo mihitsy fa tsy vitaka zany aleoka mijanona pinitsotra lasa mabe problème anay mahitanao ohatr' zany satria ohatra ny zaza tsy mitomba ao an-trano raha zaza ny 10 taona nefa mbola tsy miborosy nify ary mbola tsy mahay mamahatena sady tsy mbola fantany aiza misy ny akanjony hosizanao hoe tratriny alzemeraka ty zazy ty sa misy retard ny sainy fefa tokony ho aiza ny zavatra zany ka raha ohatra nao 10 taona nompontompo nefa misy ny abakoka tsy hitanao dia lasa ihany ny sainay hoe zaza normal ve ty sa misy retard ny sainy tsy haiko nazonao ndraisahako na atsika asena mivavaka ianao 12 taona ny vavaka tato am-piangonana ohatra 14 taona nefa vavaka ianao dia 10 minitra dia tsy hitanao tsony zay tenenina dia lasa jesosy eo fa maninony ty zazy ty 10 minitra tsy mahita tenenina tsy mahay mivavaka tsy mahay mamahateny tsy mahay mamaky baiboly tsy mahita ny abakoka tsy mahita agay genesis sy matio ihany hitany apokalypsy farafarady malaky koa ary mbola ifampitiadavana dia lasa ny sainao satria aminao maray aman-dreny am-panahy dia mietrehitra ianao raha zay fitezany raha zay toloteny raha zay fampianarana zay tokony zao ohatranao mampianajanaka efa mba nalefanao tamin'le fianarana tary ny aretanao anteritra le ty nandoavanao écolage dia maneritreritry fa mahay le zaza ka makatahaka fotsiny ataony afaka baka izy laza fanazy mo ihany izy fa sopapadolo ny zavatra rehetra alatahaka dolo ny betsaka anky izy rehefa miasa dia voaroaka foana satria nao misy diplôma fa dondrona satria ny diplômany dia avy amina alatahaka fa sy tena avy amina fahaizana dia lasa saina hoetiko ny pastina fa misy devolo mihitsy ngamby anao tia devolom-panakana tsy devolom-panakana fa saina tsy nivoatra dia tahaka izany koa hoe io misy piny teizainao ampianarinao entinao am-bavaka dia anao mieritreritra efa tokony ataona olona izy hitaiza olona izy anangan'olona izy fa nanontena ary mila tsy voabata makaty am-piangonana rehefa lahady azao ny tena efa njora volombelona saika tsy akaty moa fa ohatrany hoe niteny ny tompo hoe mandany dia nandeha any fa raha zany nange tsy ho akaty mihitsy voninahitra n'Andriamanitra fa tonga teto ihany amen dia ino gagny hiteka avereo sa tsy hiteka amin'izao satria fijoro vavolombelona mampatahotra be le izy tiako tongavana aminao dia zao
so tsika mieritreritra fa ny paster dia olona tsy miasa sainany aminao tahaka ndray aman-dreny mieritreritra ny zanany mba hatonga ny zanany ho tafita so lasa lavitra mihoatra lavitra no zanany fisainany paster ary mampatahotra rehefa mpino tonga tao aminao mafinaritra fa ny zanely atao aminao nampatahotra Andriamanitra tamin'ity pinity vao tonga tady voalohany ohatra mba jejery tsara milamindama tsara ny volony mba makarakara tare so izy ty ohatra tsy mabangy volo tsony ohatry ny olona ohatry ny tena tsy mitomba amin'ny fahasoavana zany fa mitomba amin'ny fampitahorana lasa mandinika mihitsy Jesosy mitorotegny fa misy problème sa le olona meno mihitsy misy olana ka tsy marina ve zany misy amintsika moa arakaraka ny vavahantsika ohatra mahatonga antsika tsy mivaky loha zany ohatry ny olona ho any atsehany zany makaty am-piangonana lasa ihany ny sainao hoe fihinana tezaina an'ity zazy ty lasa nabavy io raha milaza ny zany rehetrarehetra zany tsy sanatria hitaraina aminao fa te hilaza aminao fa fotoana zao atsiarovanao reo olona zay nampiasain'Andriamanitra mba hasoanao telo ekinao asio ajany zay asian'Andriamanitra ajany aloha dia ingakaingana olona ty boky ny Timoty hoe aoka ny olona zay mitondra tsara atao ahazo fanajana roa eny indrindra fa zay mikely aina ny amin'ny teny sy ny fampianarana isan'ny fikelezanaina tompoko dia ny fiarovana ny fanahinao olona boky ny Hébreu 13:17 teo hoe ozy hoe manekempitonyareo ka manoava azy tahaka ny zay mbola mpamoahana ary aza mampalahelo azy fa tsy asoanareo zany ino ny antony satria izy no mpiambina ny fanahinareo mpiambina ny fanahinao tamin'ny herin'ny androana sa tamin'ny tababolona nampianatra ny mpiandraikitra tamin'ny formation mpiandraikitra nyresaka ny amin'ireo karazana devoly 4,000 divana tao am-piangonana anankiray amin'izany ny ambodi iza ny ambodi reo olona tonga tao am-piangonana zay manimba mpino ka mahatonga mpino miala voalohany amin'izany le mitondra fampianaran-diso ao ihany izy fa manao toroteny faharoa aminao eo akaikiny eo ianao mitoroteny hoe mahatsarova mampitondra reo zay mihitsy tsy tiako amin'to fiangonana tony ianao ve tsy mety za mihitsy problème to fiangonana zandro tony manao toroteny faharoa aminao izy faharoa le olona mpanao business atao am-piangonana zay manimba fiainan'olona ka be da be ny olona niala tato inona ny antony ny amin'ny resaka fifampindramam-bola sy fanaovana bizina maloto ka natonga sasany voaloto naratra ary simba dia nikisaka daholy antanyanao izy tsy nitoroteniny tsy teny tsy ny fiderana misy olana tsy ny décoration mampatahotra tsy ny akaiky ny misy olana fa misy ambodi nanimba izy ny ambodi karazany ambodi fahatelo dia reo olona ho am-piangonana ihany zay mpotoana ny sasany ao amin'ny filandratsy amin'ny zava-maloto sy ny mahamenatra zay manimba ny fiainam-panahy sasany ka mandrapatonga ny sasany lasa mivadik'olo-kafa ary tsy nivavaka tsony zay ny mahatonga ny pastera sarotiny mampianatra anao ny amin'ny namana tokony ho namanao ny tokony ananao loyauté ny tokony hatonga anao tsy sangisangy ny olona mpifosafosy sy mpanagorotana mety nare makaraha sofina atsika ny maheno hoe roay mpaniratsiry mety makarandoantsika metrehatra azako misy fiangonana mandroaka olona fa tahaka zay ny asan'ny gardien tompoko zay ny asana mpiambana rehefa mahita olona mamailomailo azy ty tsy niteny mandrosoa aloha dia hitato nareo efa tonga tao trano tsy manao an'izany ny gardien ka ny gardien vao mampamailomailo azy anao dia zafa tsy ao izy tompoko izy vao tena tsy ao izy ka tsy ao izy fa manaraka angamba ianao miverina na aloha fa teneniko izy dia izy miantso anao zay ny asa le mpiambana fa tsy hoe ty ohatra mipozina mpamakitrano fa hampandroka any izy aloha tsy anao an'izany ianao ka rehefa hitanao fa hanimpa dia mila vona ianao amin'ny angady sy ny arona dia tahaka izany koa ny paster rehefa mitenao iny tsy azo vadiny iny raha iny raha laha tsy milamy James Bond iny ianao tsy afaka ka tiako izy pastera zay sisa ngefa tena zao hoe mety amin'ny rahako mihitsy izy tsy mety hoa iny pastera efa ngaty tsy afaka entina mbavaka izy mba iova efa miteny ny gardien tsy mety mbola misisika ihany ianao rehefa potipotika mily morceau avanao fa nanenenako ny tsy nakato ny teninao bisop
ngamony gardien iny posy midira atao trano dia milamina tsara amin'izay dia tahaka betsaka igny ndreny mety etretsika fa hoe angamba manipulation na te hibedibedy non mpiambina ny fanahinao ny paster mba tsy tonga anao aratra sy ho simba sy ho potehany ty rehetrarehetra ty fa itsika ireny lasa ohatra tanao ohatra ny zazakely teninao an-trano zao fiten'ny olona mantsy mivazivazy andavanandro rehefa maro zanaka vavy ianao tsy maintsy avidiavo ny tamboanao ary fena alika maro ao an-tranonareo dikaneny dia zao arovo mafy ny zanako vavy ny baiboly dia mampianatra ozy mitandrema amin'ny ambo raha misy soratra mba vadinareo mitandrema amin'ny ambo tsy le alika veziveziny amin'ny arabe ty nyteneniny fa le alika ao anatiny misy alika masika eo ny dikan'io no zany aza tonga dia miditra fandrao raha miditra ianao ka laniny dia tsisy idirina eny amin'izany fa efa nytenenao meloa zay dia tahaka an'izay koa raha miteny baiboly hoe mitandrema amin'ny ambo dikan'izany ao anatiny io misy ambo fa tsy anyvelana lazao hoe amen fa telekonomina fa tsy ianao zay le tenenin'izay a tsy ianao le ambo atao am-piangonina tenao amen na ako zay mahatonga baiboly miteny koa hoe ianona sy any mario iny ary aza velisy ifandray aminy izoleo misy karazan'olona nge tsy maintsy izolenao fa izy avelonao mivavaka fa tsy avelonao ifandraina amin'izy na amin'izy tsy faratsy mpanahy fa izay mampiambina ny mpiambina mba hiarovana ny hafa dia ndrao mietrehitra fianareo anarivona atao am'ty fiangonana ty zay 4 arivo isan-kalahady ny akoatra ny zay any ivelany rehetrarehetra zay sy any ambadika zay mbola miletretina everinao fa moramora ve zany ny miteny aminao olon-dehibe io zay fa manana ny safidy sy fisaina ary mandinika hoe tsy mety ry aza miaraka amin'ny zao atao tsy mora ngesana mahalona anao manana expérience olona nianatra manambola misy expérience dia miteny aminao zay rehefa nivavaka tsy mety aminao miara-miasa amin'ny anina ohatrany hoe raha olona fafa ny teny an'izany dia fa zanga moa eritreretina fa tsy mba mandinika sa tsy mieritreritra no tonga dia arasa amin'ty rehetrarehetra ty fa ianao en tant que pasteur mivavaka dia aseho an'ny tompo hoe lazao izy fa tsy mety zao dia tsy maintsy miteny ianao satria ho adininy ianao andrane le olona teny ianao mafilo be mihitsy eny misotra betsaka anao nananatra fa zago hoe fa mivavaka inona moa nataony gardien rehefa patron no miteny ve tena aloha foana izy hiditra fa tsy olonan'izany ka izy ny madama ohatra ny olona fafa be tsisy idiranao zany fa rehefa miteny miditra dia miditra izy dia manginona ny gardien fa rehefa nidiran-dozo madama vao hoe manino zao mba tsy nazavainao tsara tamiko izy tsy mety maly ny olo io fa rehefa ngamonao rehefa tenena hoe sao dia tonga dia tsy mamaly koa ianao kinary nataon'ny mpanompo rehefa mitena ny patron dia tahaka izany koa ny paster ianao ange notompona jesosy dia ianao hoe ianao no ondry andrasina sy karakaraim fa rehefa miteny ianao hoe aa mety amiko foana iny tinary nataon'ny mpiandry atao zao zay ataonareo tsy haiko nazonao le resahako na tsisy zay mahatonga azy miteny aza mampalahelo azy fa tsy asoanao zany tsy mora ny asa nampitandrana sanatria ao ahitaraina aminao fa kosa everiko fa tsara aminao ny malalan'izany mba hanasianao ajany sy tombam-bidy zay asian'andriamanitra ajany sy tombam-bidy hoy izy hoe zay mitondra tsara dia tokony atao tokony azo fanajana roa eny indrindra fa zay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana dika za misy olona mikely aina tomba ho anao tsy pikabary ny pasterato olona mikely aina mba ho anao zao hoe amen ozy reny olo reny dia tokony azo fanajana dika le teny hoe fanajana amin'ny teny grika dikany dia hoe timay io teny io dia nitsoahana avy amin'ny teny hoe tino zay midika hoe omena ady ananana fijery ambony omena valisoa omena tombam-bidy omena volana hoe fananana zay avy amin'ny maro dika izay andriamanitra miteny hoe ty olona mitondra anao tsara ty sy mampianatra anao sy mitaizanao ty mila ajainao mila asianao tombam-bidy mila omenao valisoa andriamanitra ino tsara za tsy nanoratra ny baiboly ianao koa tsy nanoratra fa samy safidy ino tsika io ny teniny dia mila miaina amin'ilay izy tsika manana pastera maro tsika ato amin'ny fotsotry ny tenako anao taloha mahay vavabe ianao natsy anao pa vitako foana io zao tsy samy teny an'izany ntsony satria tsy vitako rery le izy taloha sady mitendro mitarikirany mampanao raka mandroa ty aloha dia ataova mifanatao za ihany koa mbola manisy azy rehefa avy ao za no mibata sonao sady maka ny taxi vitako rery zany taloha vitanay rery zany teo koa reveran dia efa raikitra zao fa zao tsisy samy teny an'izany ntsony tsy vita ntsony tsinona ka
ity rehefa tena misy ola be dabe mbola mikohaka ena anao ny amin'ny avizanana donc sy afaka hoe odifanina amin'izany tsika rehetra fotoana zao mila omentsika ajany sy omen'Andriamanitra ajany mba fantatra hoe fa mipastera dia safidin'Andriamanitra fa tsy safidin'olombelona Andriamanitra namorona azy mba ho zay ny safidy azy mba ho zay nampiasa ny sainy sy ny fahendreny hoe ity anankiray ity ataoko pastera hitaizany reto olo reto dikan'izany ny fanajanao le pastera dia fanajanao ny safidin'Andriamanitra ny fisainan'Andriamanitra ny programan'Andriamanitra tonga amin'ny teny Jesosy izy zay mandray anareo dia mandray ahy fa zay tsy mandray anareo dia tsy mandray anahako sady tsy mandray ny ray izay naniraka ko dikan'izany ny fahaizantsika mandray izay omen'Andriamanitra atsika dia fanajantsika an'Andriamanitra sy ny safidiny ka raha mainotombo pastera isika fotoana zao mila mahatsiaro zany tsika ny amarina ko azy dia eto fefalasa be ny fotoana ny Efesiana 4:1 dia milaza andiny voalohany manaja ny ray sy reninao ao amin'ny tombo aiza tsara zavady zao ny toyany fa mariny zany toy izay manaja ny ray sy reninao fa izany didy voalohany misy teny fikasana mba hitasoa ianao sy ho maro andro dikazay amin'ny fotoanao maneho fanajana ny ray aman-drenao ao amin'ny tombo toy Andriamanitra ny ekenao le fahamarinana faharoa tsy vitan'izany fa ho asian'Andriamanitra soa ianao ho asian'Andriamanitra inona nahoana izy keny anisy soanao satria hitan'Andriamanitra fa ainao no nanisy ajany le nasiany ajany le safidiny le sitrapony le programa le nampiasain'ny fahendreny ny ekenao nasianao ajany dia amin'Andriamanitra zay manome voninahitra azy dia omeny voninahitra inge tahaka ny hoe nanambady ohatra ianao dia io zany safidinao tampotampoka ny tonga dia namanao sy ny olopatana ive mba avadinao reve mba avadina nn tonga dia misaraka tsy hompinamana tsony ny antony dia satria ianao mihitsy ny ambaniny amin'ny safidinao minao fa azonao tiako teneny dia tahaka an'izay koa toko hoe manana orinasa ianao dia matoa anao nakany reto reto dia nieritreritra ianao hoe reto ny tena mety ka misy miteny anao hoe atao inao koa olo loatra an'io makary makatsy dia ohatra ny teteny ianao olona tsy dia mieritreritra tsy mandinika tsy mijery tsara tsy misaina angamba mora azo ampatoriana mitsangana angamba dia mahatsiaro ohatra ny somary voadona ihany ianao manoloana le satria ianao nampiasa saina nandinika sy nijery zay vao nanaiky nandray an'ilay olona tampotampoka nefa misy olona zavatra hafa mihitsy ny resaha inona ny tiako tenenina ny fahaizantsika manaja ny safidin'Andriamanitra dia mahafaly an'Andriamanitra ka mahatonga an'Andriamanitra manisy soa anao mahatonga anao manandro lava ahitana soa no zany te hampianatra anao a mba hahafahanao manisy soa ny pasteranao dia hitsangantsika hivavaka tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao anay misaotra anao ny amin'ny teny zay manoro sy mampianatra mba hahatonga anay afaka andeha amin'ny fahamarinanao misaotra tamin'ireo olona nampiasainao mba hiaritra ho anay anoka tena mba ho anay hivavaka hifadikanina nametraka ny sitrapony mba hanaovana ny sitraponao misaotranao name fo azy ireny misaotranao name fitiavana azy reto zay fanahy masonao vonina andeha amin'izay atorinao zay andeha an'izay ampianarinao anay anaja ray aman-dreny nandray aman-dreny am-panahy nandray aman-dreny izay niteraka mba tsy sanatria ho karazan'olo lafanina toe-potsy dia tsara zay fa anisy ajany zay asianao ajany anisy tombambidy zay asianao tombambidy mba hitombo hiatsara zay ka hita soa mandrakariva fa namasonao meo an'izao fiangonana izao toe-panatsara toe-po tsara ay anisy ajany zay omenao ajany amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka masotoerana isika somary efa lasa ny fotoana antsika ilalatsiny aloha tsika nao fanatra dia indray nitsodrano dia hirava no fanatra fahatelo farantsika dia indray nitsodrano dia hirava natao ka vonina me nataoko ohatra hoe ho anareo zay manaraka Facebook sy amin'ny radio a dia afaka mamafy en ligne ianao amin'ilay mobile monnaie moa zany mobile banking zay fiantso azy 034 81 984 83 34 81 984 83 na 034 85 604 04
64 85 604 04 na 033 02 092 30 33 02 092 30 na 032 97 096 84 032 97 096 84 amen. Tsofokrano aminaran'i Jesosy. Andriamanitra koa atsiaro tsara rehetra nataonao. Voninahitry ny anarany. Atsiaronao manokana izy ka nisy soanao. Atsiaronao manokana izy ka nomeanao le nirinao hatramin'izay. Tahaka ny atsiarovany an'i Sara, tahaka ny atsiarovany an'i Ana, dia atsiaronao koa Andriamanitra. Ameanao le irinao, amin'ny mafandranomasonao sy ny alahelinao. Atateraka ny fandrian'ny fonao. Iaranao amin'ny ratsy amin'ny lozy. Hitarikinao amin'ny lalany fahamarinana. Anisany izy mitsangana hiady aminao ho raraka eo anatrehanao. Andriamanitra ampahita fitianao foana ary nokatra ny fon'ny olona ampahita fitianao. Fiadanao anao sy ny akonanao sika rehetra anao hoe amen. Ny fotoana antsika hidra fotoana manarakitsika.